Tompoklasy tompoko vavy ankasitrahana asika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity alina ity tonga soa isika ato anatin'ny fandarana l'invité du jour ary manasika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany araka nefa nampifantarina antsika ho vahintsika ho amin'ny ity alina ity andriamatovo na tsy Jean Eugène izay solomamoaka ny Madagasikara voafita ao Mora Fenobe miara-manao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary. Soa Gaskara ny nanasanay amin'ity andro ity indray zany mionetitsika ka sotra ny fanasanareo ary miarahaba ny malagasy rehetra zay mpanaraka nyity fandarana ity de misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko ankasana mihitsy ianao amizay fanekena ny fanasana zay ny antony tena mafanafana ny adihevitra politika eto Madagasikara amizao fotoana zao marana antsika ihany koa moa satria androany tsika no afaka tena hoe miresaka ny politika afarany de mba hoasitsika trevy kely aloha amizao fetin'ny Pasika izao de miverina ndray tsika amin'ny herinandro ny zavatra misy no antony tena nanasana anao aza indrindra no tena ankasitrahako anao ny voalohany aloha zany lay kasikety amin'ny matontsika hoe panneau politika ilay doyen ihany koa anivony antena miram-pirenena fa ny faharoa le kasikety anankiray satria anao isan'ireo solombavam-baoaka ao anatin'ilay miavatoro zay mitiraka adihevitra ihany koa amizao fotoana zao ary saika za zao vo fakomana ngamba ny vahingo teto de tena namatrapatratra mihitsy ny zavatra ataonareo sy ny mety ataontsika hoe etika politika anananareo ka izay no tena anasako anao raha sitraka ao aloha ety ampendoana tena te antany mahitsy fotsiny azy zany manoloana an'le zavatra misy eto amin'ny firenena amin'ny masolombavam-baoaka anao panneau politika anao ianao ve mahita fa mandalo crise tsika amizao fotoana zao sa mbola tsy crise politika io iainantsika io fa tena ao anatina ataontsika hoe période normale avant fifidianana tompoko. Voalohany indrindra moa dia ny andianako eto ilazalaza tsara mihitsy ny tena zava-misy satria ny filazan'ny sasany moa zany hoe député misy RD rejoindre miaraka aminay miavatoro, misy ny député moa tsy anatin'izany miavatoro ka raha amizao fotoana zao ne efa fantatra indrindra fa depuis tamin'ny fanaovana motion de censure zay be ny monomonina ny député tamin'iny tsy nahafaly azy iny satria zavatra tsy tokony nidirany président de république nidirany raha naneky an'iny izy de everiko fa visible ho azy iny de maro n'olona mba nakasitraka azy na ny voaka malagasy rehetra mpanaraka politika na ny député raha teo efa manomboka leo amin'ny zavatra nataony zany tsy mety ny zavatra nataony eo moa ny traitement ny député fomba fitraitena ny député salany tsy misy dikany indrindra fa ry zareo ao amin'ny samy ao amin'ity resaka IRD ty natao fitaovana fotsiny rehefa misy ny manahirana dia avy ataontsika IRD misy ny fitarainany voaka ny député ny na natao hitarainany voaka ary zay ny tena asany mitondra ny feom-bahoaka hitahitam-bahoaka fitarainam-bahoaka zay ny asany avy eo ny manao lalàna de avy eo manao tatitra any amin'ny vahoaka zay ny asan'ny député ka raha olona tena conscient ka olona mahay mitondra de tokony considérer ny député indrindra fa ny olona mitandro an'izany resaka démocratie zany ny député io ny tokony tsy ataony ambanin-javatra io indrindra fa ny fitarainan'ny député zany be ny zavatra mitarainao ary be koa ny promesse nataony nahatonga ny député nahatonga ny olona ny vahoaka rehetra mirohitra ny fidy azy nefa be zao no déçu ny olona na olona mampiteny mona mihitsy amin'izao fotoana zao dikan'izany fa misy le crise politique crise institutionnelle mihitsy azy raha jerena tao amin'ny angany iray tao amin'ny assemblée nationale fa takotakonana fotsiny le izy forcena fotsiny le izy fa ny olona de fa manomboka mandoa
président Rajoelina amin'ny laingalainga oeraoera ataony fitapitaka ataony na zay député na ny vahoaka malagasy ka zavatra ohatran'izay zany a mahatonga ny olona hoe tsy mivadika le olona fa ianao no namadika ianao neny tsy nahavita ny promessinao de omenao tsiny ve ny na ny député na iza raha ohatra ka mirejoindre ny hafa tsy mety ho tsiny fa raha tsara tantana izy tao ina moa ny tsara tantana ny de ny hoe mba satisfait satria samy miaro ny rambony tsy ho tampaka fiarovany ny rambony tsy ho tampaka raha ohatra ataotsika hoe satisfait izy afapo izy amin'ny promesse mba nataony ny vahoaka hiado anareo ina moa ny azony atao mampita fotsiny eny ataony fa izy tsy manam-bola fa ny vola amin'ny fanjakana ny tena iny anao an'io tsy ho za fotsiny zay le tsy herde no traitena ratsy fa mbola izy samy izy eo azy zao vao mikoropaka zao vao taitra ka aminay dia tsy hanomezatsy ny député raha ohatra izy ka mamindra ny tongotry ny rehetra any ivelany any fa rin'le karazany ohatrany hoe famborina ny député IRD zay natao tamin'ny farany herinandro reny zao nandeha ny resaka Ambohimankakely sy ny maro samihafa tsy azotsika hiverina aveo fa hoe efa karazany miverina amin'ny valany ihany ireo solombavambahoaka izay ataontsika hoe natahorana hivoaka amin'ny valina tamin'ny fotoanandro raha mety ho fahitanao anazy ao anatin'le izy fatahorana ho ary reny tsy misy zavatra tsy ataony am'izao fotoana vao mikoropaka vao mamorovoro député taizanao efa tara ve zany efa tara zany zany raha fiverako azy raha tianamy tamin'ny député anao de izy voalany iny dia jirenao inona ny zavatra marary azy any amin'ny toerana misy azy zany tsisy raha fa tonga ny fotoana hitadiavanao azy vao anampitamby azy ianao raha olona manantsaina sy olona mipetraka amin'ny tena éthique politique tokoa ny député io le IRD io ny plateforme ary ina niarako azy ina moa filaza azy eka plateforme zany io IRD io ao karazany maro izy eo samy manany tompony de fampitahorana fa hoe andao fa asina déséance non tsy rehetrarehetra mihitsy ny anaovanao déséance ary eo lokony hoentiny IRD plateforme misy tompony aby raha vao misy manohitra tsy anao sonia am'ireo chef de parti tamin'ny ary eo zany de tsy afaka manalana tsy afaka manala izy Mamboka ary ianao ve mahita hoe mety asa andravany antenimieram-pirenena ny filohan'ny république raha zao situation zao tsy sa izy ny antony de zao voalohany indrindra azy moa ny entany volanaovan'ny élection ty azy fa manahirana azy présidentielle faharoa mihevitra ve izy fa alohan'ny fifidianana zao de mbola azo majorité ve izy mbola azo majorité ve izy raha tsy andehanao barofo angamba anao zavatra tsy manjary angalabato tsy ny namana tsy azo majorité saran'ny azony teo izy fa raha lany kosa izy la autre chose satria le vahoaka moa sika opportuniste zay zay lany eo any rombo iny ka raha izao izy rasa izy ane tokony ataony zany ianareo somavoaka nefa tsy matahotra an'izany tsy matahotra an'izany fantatao ihany lay influence rehefa misy filoham-pirenena lany io zay vao mandeha ny fifidianamavoaka de lasa tsy maintsy mireferete am'le parti am'le mpitondra fa io zany zao raha ohatra ka hoe ny fifidianana antemera-pirenena ny lasa lotampoka manoloana no mety isina fandravana raha sanatria zany misy an'izany tsy matahotra an'izany tsy matahotra an'izany za raha teo tsy matahotra an'izany tsy hitako atahorako an'izany za maniry an'izany mihitsy azy raha lehilahy izy raha vao zay misy olo-mavamboaka satria veriny famozeny azy na sy olo-mavamboaka reo ny de fa satria izy le rancunier zay rancunier ny o présidentsika io ka raha tamin'ireny fihetsika hita amin'ny anina reny de fa mizana index ny député tsirairay hoe ty tsy azo mandavy amin'ny tsony raha ohatra ka nany eo izy
zany zavatra zany fa mba eritreretiny solomavavoaka koa fa tsisy assurance tsony izy ny azo mandaa aminy fa le olavitra izy manohana olona hafa mba mampisy assurance azy hoe raha mba antoanako ty dia possible ny azahoako mandaa mba alany zany hoe raha mieritreritra ny olona ny filoham-pirenena ve ny olona anankiray na ny candidat anankiray tsy azo atao tsinotsinona natao hoe solomavamboaka raha ny marina aza izany no tena mahavita mampandany filoham-pirenena ve zay zany mihitsy zany mahatonga anay zay solomavamboaka mitaky ny filatsahany indremato siteny solony aiko satria solomavamboaka reny raha lany eo izy hay ny mikolokola solomavamboaka io tsy amin'ny alalan'ny fanomezana vola fa amin'ny alalany kosa ny fanaovana zavatra tsara ho an'ny vahoaka zay ny fidy azy zay le izy zay fa maninona no radena soloneko siteny fa tsy olona fa aza voa tsara le hevitra za raha misy zany olona irenao filoham-pirenena de izy fe zany sa iza za aloha de maniry azy fa maniry azy io ilatsaka maniry azy io latsaky mihitsy aho ary mitaona n'le solomavamboaka zay miaraka aminay anoana azy ho filoham-pirenena na mbola tsy milaza paby amasa azy izy de fa anisan'ny mpanosika azy aho ilatsaka satria mbola tsy officiel moa raha tsy fa hoe tonga ny fahalalana ny daty miresaka an'izay ihany nareo tonga de hidirantsika io le miavatoro ataonareo ve tsy efa naman'ny pré-campagne io tsy efa lalana makany ihany ve io sasarisary ina moa misakana an'izany raha ataonay tsisy misakana an'izany asanany fanaovana zareo amin'izy io zany tsisy lalana mihitsy mba mipetrany hoe any ina ty izy ny pré-campagne hoe ohatran'izao fa pré-campagne aby reny ataon'izy io mpandany mandany ary zao lavainy l'élection zao taona diavitsika zao de fa mahafaka manao pré-campagne zay ny mahatonga anay sarotiny zay amin'ny fanangasakanana fanangasakanana misy ny imoa izy ny voatonina fa io anie gouvernement tany mba napaka an'io mba manao an'io zavatra io ny tompona andraikitra an'io zany atretoloha zany tena hoe ny ministera ny ministre ny taloha miresaka an'le izy tsika aloha atreto mbola tsy nisy hoe fanapahana tena nataon'ny gouvernement zany na hoe sahala am'izany io moa miresaka ihany ko voamaly tsika ny amin'ny hoe tena anti-démocratie ve le zavatra misy fa ho anareo manokana nefany nareo hoe mieritreritra fa anisan'ny victime ao anatin'izany zavatra anti-démocratique io zavatra ataon'io tsisy fepetra lazany zany ary vo tamin'ny CNI izy ro vory tamin'ny CNI fa zay moa tsy nivory antsony satria fa nametraka hoe tsy vory zay ka donc zany ny filazan'ny CNI tao tamin'ny fiorina tao de mazava ary nitaraina aby ny olona rehetra tao de mazava tao zany ary mbola namafisy ny décision ny fandriany etaetapo ny communauté internationale zay mipetraka eto amitsika zany zany zavatra zany misy dikany danger ho an'ny président raha mbola manao amboletra amin'izany zavatra zany izy isakatsakana tsy mety misakasakana ohatran'io ary zany natonga nakany niakatra mihitsy ary falifaly aho ny raha nasainareo mba nampoipotra n'io zavatra io tiako antanina zany hoe inona ny antony mahatonga nareo androany miteny fa anti-démocratie iny zavatra iny préfet androany vovavovona ratsika vo eo nilaza mihitsy ny amin'ny hoe raha ohatra ka etsika milohan'ny fividianan'izany azo atao any anaty trano zany ara-dalàna tsara ny fanapahan-dreny fanaraka amin'ny lalàna atsika reny préfet mbola milaza fa hoe tena tsy anti-démocratie reny ary ny antony nandrasana an'ireny fiampiasana iny de hoe misy fofopofona korotany eto Madagasikara préfet Antananarivo moa iny azo foronina zany raha isakasakana olona zany azo foronina korontan'inona koa no misy am'izao fotoana zao azo foronina hoe misy fofopofona rony tiana korotana rony eny tiana rotaka tapirotaka ny olona zay ny tena izy zay
tena azo foronina zany maninona moa izy manao nga misy fiavahana io raha miresaka politika eo ampanaovana ny kabary ny ataony ary hoe misy koa mangataka anao zay mba ilatsaka président zany ve inany mahasamihafa ny zavatra ataonay sy ataon'izy ireo ary eo zareo mampiasa volam-panjakana fananam-panjakana andesina manao pré-campagne zay tsy mitady volam-panjakana tsy mitady fitaovam-panjakana de izy rehetra avy manao an'le propagande mialoha zany ny olona sakananao ianao nefa manao zany ve de zavatra rariny zany tsy rariny zany lalàna mifehetsikana ny constitution liberté d'expression zay ary ny solombavamboaka tsy mifidy tany kitrongisina na izy izy solombavamboaka oany satria solombavamboaka ny Madagasikara de lazaina fa hoe zay ny alohan'ny aorinan'ny fivorina telo fa tsy mieritreritra reo miresaka an'iny alohan'ny fivorina hony aorinan'ny fivorina ara-potoana no anaovana ny tatitra ny alohan'ny fivorina aby anie zany voanivory zay zao tamin'ny octobre afaka manao tatitra ny solombavamboaka mandra-pahatonga ny datiny manaraka datiny mois de mai zay aloha zany dia aorinan'le ray alohan'ny ty ray ty dia alohan'ny aorinan'le anankiray alohan'ny fivorina misy lalàna mifetra hoe zao ny mifetra le hoe alohan'ny fivorina zao ny fetrany imaranan'ny aorinan'ny fivorina tsisy an'izany fa dia aorina azo atao aorina azo atao aloha ka tsy hitako zay olo am'izany alohan'ny fivorina afaka maka etaetam-bahoaka oentina ty amin'ny fivorina zany le izy zany ka tsy hitako zay iraha fa de mamoroporona zavatra io ane resaka fatahorana raha sahy ireo satria mialatsindra manonona anarana andriamatoa honorable Raoldine zao de hoe tsy maintsy ho lany premier tour président de république monsieur André Rajoelina zany ho lany premier tour dia ahoana moa ny asainao iteniny zany fo lany premier tour ary raha matoko tena anao fo lany premier tour ahoana ny sakasakananao ny olona raha tena lehilahy izy nosorony menaka de tokony avela ny malagasy tsirairay anao s'exprimer zany na aloha mandrindra fa izao ne fotoana ny pré-campagne zao ireo tsy vita mizarazara raha aby io raha fananam-bahoaka aby io sady manao propagandy ahoana moa zany raha tena olona tena manana rambo marina reo lehilahy marina reo de tokony tsy avela tokony avela iteniny olona rehetra amory vahoaka ny olona rehetra fa tsisy hoe ataonao any amin'ny sitritritrika any ny olona zany mora tsy irem-bahoaka fa ny anao ataonao en plénière ampabe maso de mora hary aby vahoaka io fa ny sasany asoro aiza moa ina ty izy district chef de district anana capacité isy trano anana capacité avory olona maro betsaka tsisy ane raha tsy eto Antananarivo mandainga izy tsisy na mahazegnana aiza tsisy zany nefa le zavatra ilaina mba hoeny mba hoaka rehetrarehetra zany ndresaka resahanao ka ao anatin'izay le resaka miavatory zay zany raha ohatra ka io aloha ny zavatra misy zany de ahoana fatahorana anay miavatory io atahorana raha ohatra tena tsy matahotra dia avelao alalaka inona ny ilazanao fa magnatahotra anareo miavatory fa inona moa nareo miavatory ny tokony hatahoran'ny olona sy ny fitondrana ka de fihetsika iny milaza sady fa matahotra izy matahotra izy matahotra ny miavatory izy satria zay micirculera Madagasikara zay ka ny tsy fantatra le atahorany anay mamana izy mizavatra rehetra ataony zay ko nareo tsara nefa raha avela malalaka ny anay premier tour koa de vita
premier tour de vita satria fantatro fa eto ihany ny azahoany vato ny heriny any amin'ny côty heriny any amin'ny province tamin'ny nazahoany an'iny vatony iny province any nazahoany vatony iny nefa province ny tena leze zao tena mifafankio ny province amin'ny zavatra rehetra na resaka décentralisation tsisy satria mba taotrisy satria zay ny teny an'izany voalohany ny teny an'izany ny samy teny hoe anisy décentralisation anatanteraka ny tena décentralisation zay na financière na politique na décentration na inona zany administrative zay na samy teny an'izany samy zay vao misy ny fampandrosoana ny ty firenena ty am'izao fotoana zao lozan-drahany amin'ny zavatra miseho am'izao fotoana zao hatramindreo siady le zany hoe CLD ianarany taloha zay tantaniny zay maha filohany izy io manko zay somaavaoaka taloha izy io tsisy problème tany amin'ny chef lieu de région misy an'le trésor atao hoe TG any fipehena izy io amin'ny service feza nefa am'izao fotoana zao dia centralisena tiable izy de raha notany aho amin'ny ministre ny finance hoe inona moa évitena ny corruption évitena ny intervention humaine zany ho sakanana tsy anao intervention aminareo nefa zaho ny président izy io izy ny tontolany olona takin'olona ny volany taoko zaho satria zaho ny veriny fa mitana volany izy io de tsy hanao intervention aminao aho hoe ahoana ny vola io no centralisena ty zany raha miteny ane ny olona hoe tsisy vola tsony amin'ny trésor manamarina azy zany fa tena tsisy vola tokoa amin'ny trésor i volany ihany no zarazarano mbetybereo zao de nareo zany zao manao resaka tombotsoa ny avantage zao solika zao solika nefa mba misy ny avantagenay solika dia isaky n'le 3 ny fazahoana iny io na le 2 zao dia tsy nahazo zay sahirana ny député am'izao fotoana zao ina ny antony tsy fisiam-bola ny trésor tsy fisiam-bola zany hoe efa versé eo amin'ny carte rely izy nefa tsy azo roisy de tsy azo atakalo any amin'ny station d'essence ina ny antony tsy raisy satria ananandreo le pétrolier reo i vola ny fanjakana de samy menahena eo zany mba raroty kely ohatrinona ny karamanareo ohatrinona ny raha mitery fa misy fivorina ohatrinona zany solika resanao zany any mangarara raha mba azo tenenina eto any mangarara solika resana iny zany o tsy olana ny resahako an'izany zany azo satria zavatra tsisy zavatra miafinafina zany nenay zao de mandray zay any amin'ny 25 millions 25 millions de francs malgasy isaky nino zay isam-bolana io le ino ny solika io 25 millions de francs malgasy ampiany zay karama zay mba anay zany ohatrina le karama anay zany eo amin'ny rasy aloha 25 millions koa isambolana isambolana raha tena izy aloha fa tsy amin'ny session zay de 15 millions de francs fa rehefa session izy zany de miova kely fotsiny amin'ny session satria misy atamin'ny te mihitsy amin'ny session zay no mahatonga azy ho 25 millions zavatra tsy afenina ane zany zavatra tokony ho fantatry ny olona voaka malagasy mihitsy zany satria zareo no mandohany zany ary le siady ohatrinona ndray izy isaky ny siady isaky ny district 2 milliards 1 milliard 200 millions tovy daholo ve ny district rehetra sa marakaraky le rehetra zay zany le izy isaky ny district misy an'izany ka zavatra tsara mihitsy le afantaram-bahoaka an'izany hoe zao no mba vola raisina eo zany raha fa tsy lany zay de fa tsy mandray an'izany zay lany de io andray an'izany ka am'izao ve tapaka zany zay zavatra zay sa tapaka io le tsy ny karama
fa io raha io zany tapaka eo avantagena io nefa natao hoe zahay eo amin'ny volana eo ny akaran'izany nefa dia mbola tadiavana avy any amin'ny ministère ny finance any amin'ny zay any ministère-ny any amin'ny PM sy zavatra zay zany hoe diba normal tsisy zavatra tsy tsisy zavatra tsy mana tsisy zavatra tsisy olo tsisy zavatra moramora zany am'izao fotoana zao zao ny tongolo mba nirasahany vadiko amiko ny vidin'ny tongolo zao kilo raika zao fa any amin'ny 80,000 hoy izy 80,000 francs vidin'ny tongolo kilo ray hotratrany tsina tongolo zany ty gasy ty efa mokatrako tongolo zany zavatra ohatran'izany zany tena tsy haitsony zay zany mba mandray vola ohatran'izany mitaraina tsisy sahirana raha tsy mandeha le avantagenay maika ave mba hivero am'izany ny olona tsotra tsy mandady arina ny olona zay trongo voamana tena tsisy olona tsy mikikika zany am'izao fotoana zao tsy afaka namary tena mihitsy président Andry Rajoelina amin'ny fomba fitondrana satria tsisy zavatra mandeha any amin'ny vilanin'olona le izy oeraoera fahatany zany zavatra rehetra laingalainga aby io zavatra ataondrao aby idirantsika zay le bilan an'le fitondrana zay misy fa faranantsika aloha le resaka amin'ny avatory ono afiry zany zao nareo solomambahoaka miaraka amin'ny Andriamatoa sy teny Andriana Solonay ka anatin'ity resaka amin'ny avatory ty misy folo zany zay zo miaraka amin'ny siteny manana an'izay ataontsika hoe force zay nefa ny hoe raha solomambahoaka folo zany enao mieritreritra amin'ny premier tour zany solomambahoaka folo ve avita an'izany izy io fa hitanareo hitanareo angamba ny actionnay fa io sakasakanana io aza hatrany mananjary sakanana hatrany tsomandidy sakanana any manakaratra sakanana tsisy olona tsy mitady anay ny am'izao fotoana zao mevia koa nareo mevia nareo fa zay mandeha na dio sakanana zay mandeha ninona zany resaka atao hoe tsy mahazo mamory akalamanjana areo ve zany anao foana zahay anao foana zay indrindra fa misy an'io le ny fanaon'ny kevitry ny communauté internationale io raha avelo izy anao zay avelo zay anao andratra olona izy inona zany ny avalinao any Ramatoa Rakotana Zafy Lalatina zay efa namaly botana anareo ihany koa tao amin'ny fandarana zay nataony ny zoma farany teo Ramatoa ka le izy ane zao reny olona novice amin'ny politika novice reny tanao politika fa tsy mahay ny mpanao politika mana na dia mpanao politika hoe lazaina fampantainga aza mana ny éthique politika mana ny éthique politika izy éthique politika inona zavatra nresahanao moaly de tokony ajainao raha miteny ianao raha tsy misy zavatra hafa mihitsy tokony hoe nitsakitrahanao ny zavatra nitenenanao moaly zay tonga de tsory iny zay le tianao tenenina inona tianao tongavana inona le niteneniny moaly de inona teneniny androany satria miresaka etika mantsy ianao teneniny moaly zao de fitakina anio Ambojatovo satria io zozy natao satria tamin'ny andro Ravalomanana ny andro Rajonarmapiana tamin'ny andro ny andra zany nanaovana an'io de place de démocratie de mitaky an'io zany izy mba hatao place de démocratie dia mitandro filaminana mpitandro filaminana ozy tamin'ny andro tetezamita no natokana le kianjan'ny démocratie de vao rehefa nandeha ela kely tetezamita de tonga de nakato ny tetezamita ihany le izy de nitohizana taty amin'ny fitondran'ny Rajonarmapiana de zao zany izy de rory andro koa zany manakato anazy am'izao fotoana zao zay nresany fitakinan'io nresany entitra mihitsy izy tam'izany ny azoko tato moa le izy fa tsy hitako ato le raha fa tsika toroko le izy fa mba tsara ihany mba aseho vahoaka le zavatra ohatran'izany zao ndray lelany zao am'izao fotoana zao amin'ny hoe tsy azo atao ny famorinam-bahoaka amin'ny kalamanjana fa atao anaty trano sy namana afa ny resahanao moaly afa ny teneninao androany zay ve zany le etika zany tsy etika politika ny mpanao politika zany tsy etika mihitsy zany zavatra nresahanao moaly tokony amafisinao androany inona moa zao ny zavatra nresahako moaly ka tsy amafisiko androany za tena hiviteko mihitsy hoe inona moa ny zavatra nresahako moaly iny raha miteny androany
de tsokony zany ndray de mantirany zavatra ndresahako tsy tokony zay mihitsy le fanaovana politika tanao politika izy nefa tsy hainy le zavatra tsy hainy zay ka ohatran'izay zany indrindra fa le firesahana zany mba raha ihany moa ny mikasika ny fomba firesaka andreo Ily directeur de cabinet ny population hoe tsy mangazy damosina ny mendrika déciance nareo izy teto satria eny tsy te ianao moa tao anatin'ny GPR fa indrindra fa le lany tamin'ny anaran'ny IRD ozy izy a isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina anarany Andro Rajoelina nalany azy sy nafany manao samboady androany le maha-député anazy sy lay samboady anaova ny any no entiny Riakanja ny evatevana n'le filoham-pirenena anaratsiana n'le filoham-pirenena zay nahalany anazy sy ny fitondrana ny olona aza hoany raha ohatra ka mivadika vondrona parlementaire fotsiny de fa mendrika déchéance ka mendrika an'izany déchéance zany ihany koa ianareo solombavamboaka zay miaraka amin'ny miavatory rehetrarehetra io zany resaka fotsiny zany fa raha izy niarany zavatra mahazo ny solombavamboaka amin'izao fotoana zao ny tsy firarahana solombavamboaka ataon'io exécutif io ny amin'ny resaka fampandrosoana any amin'ny toerana misy azy na ratsy azy manko tsy nilany izy mba nilatsaka izy fa tsy lany fa raha nilany izy hainy tsara no marary ny solombavamboaka tsy hainy fa zavatra ny tinendro fahatany izy de nitaingina amin'ny seza fahatany zay fa zay zao olona mony fo aminazao anay mahasolombavamboaka anay mato lany zay da mony tena mihitsy ho tonga eo io ny raha mitaky avantagenay zahay ane dia c'est normal satria tsy niazoazo fahatany ty fa herim-po ka zay mbola hiala eo koa zay le fipetrany ny matetika manenjika ny avantage ny assemblée nationale io ane ny membre ny zay député dia olona tsy lany reo olona tsy lany reo surtout izy io tsy lany ane izy io tsy lany député ka ina ny problemenao député RD zany armada namorona an'io samy tompony io misy samy tompony zany samy manany tompony zay mendrika ozy ianao ny TGV angamba ny mendrika an'izany fa tsy ny RD sasany RD tsy TGV ao amin'ny MMM ao ny manino ndraika lia raiky moa ao ny ina koa ty avis raha misy RD zao avis mandeha any amin'ny miavatoro ina ny problème salan'ny Jean-Jacques zao ao na moa ny anakiny Jean-Jacques ny anakiray fotsiny tsy maneky defa rahavany tantara ao ny anakiny Jean-Jacques hoe andeha anao sonia fakanany siteny fakanany tenany fakanany zay manaraka azy eo ahoana ny raha zany aneky an'izany ve Jean-Jacques izy président ny avis tsy aneka zany il faut Jean-Jacques mitsivalana tsy azo ny ACC atao ny mandeha manongo anazy satria ny parti rehetra mivondrona ao anatin'ny RD zany tokony manosy daholo zany vo afaka manala ny olona ao ka raha ohatra kosa moa tsy zavatra hoe rimba avantage azony amin'ny fampandrosoana ny toerana zay ny fidy azy dia ahoana zany ny foretanao fahatany ampiasainy ianao dia andao oui monsieur zany tsy mananaovako ministre ane raha anao ministre aho dia j'ai tous les conditions requises anaovako an'izany ministre zany satria mba diplôme universitaire aho ka tsy hitako zay tsy aniko an'izany fa zany mihitsy tsy nanekeko atao anao ministre antony tsy tiako le fehezina za olona tsy tiako le fehezina zany amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritro raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny raha ministre zany dia oui monsieur
raha mandany iny a de fa baraka après une semaine zay ny tsy anaovako an'io aleko amin'ny assemblée nationale ka mba misy etika ihany ny député-ny am'zany etika ina moa tsy respecteny am'zany misy etika izy satria etika ny ananany tsy zay rehetra raha aby io de hoe ndao fa na mety na tsy mety de tsy maintsy anaovana déchéance le olona zavatra tsy mety zao hoe hitanao fa tsy mety resaka ihany koa izy hoe tsy ahitana teny na ny filohan'ny antemera pirenena na ny président groupe parlementaire IRD sy ny sala am'izany manoloana n'le fetsika ataon'le IRD lasa manao ny miavatoro teniteny fahatany izy teniteny fahatany izy moa izy netsendrika ny filohan'ny antemera pirenena am'izany vehivavy lehibe iny aroa manakaja iny izy boikely ty dia anitsakitsaka ny mahiteniteny amin'ny président ny assemblée tsy zony zany fa tahiteniteny fahatany izy am'izay mba mahazo raha mitaty raha-kena reny le mpitaty raha-kena io na hita fa tsy mety le izy de mandrombo foana mandrombo antoka foana nefa hita fa tsy mety le zavatra ka mba miteny azy any fa tsy tsara le fitenitenena zavatra ohatran'ireny tsy tsara mihitsy resaka etika ianao ndre matoso ny mamboaka ny Madagasikara fantatsika ihany koa nisy an'ireny le resaka miavatoro mananjary sy manakary reny nisy an'ny député an'ny Ios zao to nanao fanambarana indray fa hoe ohatrany tsy mety am'le miaraka aminareo ny plaza ny vaovao manoana fitondrana moa milaza amin'ny asoratra sy ny artikla soratanjareo fa hoe nahatsiary tena vofitaka zany député an'ny Ios zany ka nalony niverina anoana ny filoha Andry Rajoelina raha misy ny fifidianana eo efa nivoaka ihany koa andresaka ny député ny akora ihany koa tohatra ny tafiditra tao anatin'ilay hoe miverin-dalana ny fantaniko mety hoe nisy tsindry ve taoriana reny miavatoro mananjary sy manakary reny sa mety hoe aloloatra ihany koa le fanambarany de aleo miverin-dalana zany ao anatin'le izy député ny akora Jimmy Jovy zany voavy nivory taminay izy zao nandroany io tsy marina zany tsisy afa-tsy ety izy député ny Ios Bismarck moa Bismarck zay zany io ane zay le pression ka donc zany ny olona ny solony de olona tam GPR tsy tokony voan'ny pression izy olona ny solony no mety ataontsika hoe naniry azy ankolaka fa io le olona ny solony io mantsy nanao candidat IRD izy tamin'ny sénateur tamin'ny sénatorial moa zavatra tsy tokony nataony zany satria izy fa président groupe nahitato lefa mora fanaony izy de navelanay fa tsy ny andeha de le olona ny solony zany lizy lefa natamy toerany aho tsy tokony voaterin'izay satria fa any amin'ny sénateur any izy de tsy afaka hitsabatsabaka ty tsony tsy afaka hitsabatsabaka ty izy fa raha izy fa sénateur fa le pression mandeha hoe déchéance ino déchéance ino moa tokony ahazo azy tsisy déchéance tokony ahazo azy anie satria izy azy atao amin'ny GPR fa zay io zao fa jereo tsara fa ohatrany misy pistolet invisible raha miteny izy miaotraotra izy raha miteny miaotrero izy raha miteny zany mampalelo izy mahazo azy fa zay moa ny zava-misy fa iny moa tsofirairano izy tsofirairano izy satria tsy mitovy ny fahasahiana mazava tsara misy ny ao anatin'ny farany raha ohatra zany ka miresaka ny ataontsika hoe miavatoritsika androany azo iverina ve fa force anankiray eto amin'ny firenena io raha manoloana ny zavatra misy satria anisan'ny baraingo zay nipetraka teto ny amin'ny hoe misy zao ny mpanohy hiditra toy ny RMDM ny film sy miselera ihany koa ianao raha teo anatiny de ahety zany le pomba ny fanjakana de io miavatoro io ve ao anatin'ny fanoherana ihany sa ao anatin'ny mpitondra ihany satria nisy an'le RD sahirana rehetra sa io ve le troisième force andriamatoa io anatin'ny fanoherana lazan'izany nga moa amin'ny famahatantely raha fa andriamatoa i cité-renena solony aiko tena vonina ilatsaky izy zao za mino fa vonina am'zany izy raha ilatsaky izy de fa mpanohitra izy zay satria zay mpanohitra
anisany miavatoro mpanohitra izay ka tsisy tokony tsisy ambiguïté io fa raha afainao milatsaka anao ka contre ny eo fitondrana mpanohitra anao zay misy olona miayany amin'ny satria le io le tenenao teo hitandrareo ny ataonay ny amin'ny fihetsika maro samihafa ny loko ny tiserta maro samihafa nefa mbola andeha ataontsika hoe miavatoro mbola raha apetraka hoe pré-campagne na ary ny resaka dia efa ireny le ataontsika hoe indrindra fa ny force arabola zany le aseho anareo miavatoro resaka io ka zay mampametra-panontaniana n'olona hoe fa ahoana volavaiza sa misy mpanefofefo be eto amin'ny firenena ao ambadika reo raha ohatra ka ho an'ny mangarahara ny resantsika androany anontanio aloha ny vien'ny volandreo tsy afaka maly an'izany aho ny namana gasikara fantalio ny vien'ny volany fa ny anay député raha mandeha eo zay raha zay no olona volany tadiavinay intérêt ny tadiavinay nanohana ny fitorana zay fa io be ola fa tsy intérêt ny tadiavinay par conviction zay ny tonga ao de raha fa misy tokony anaovanay propagande sy namany dia fa faly zay fa tsy mila zavatra mpanefiefo be ohatra zany miresaka an'izay mihitsy ny ianao ny amin'ny hoe ny miavatoro zany ao anatin'ny fanoherana zay fanoherana zay mihitsy no asiko resaka kely eto amintsika androany satria tena sahirana ny mpanara-bavoty tsy manana repera ntsony hoe atraiza mariny reto fanoherany reto misy ohatra roa reto meko anao raha sitraka ao ny voalohany aloha an'ny firenena amin'ny akapobeany dia tena tsy fantatra otsony zany hoe aiza tokoa la idéologie mizarazara reny zao misy ny G5 nareo namorona selera ry Alain Andria Amseza anatin'ny RMDM lasa nanao ifim ka tsy fantatro samy te olohany daholo ve sy samy mety komma fotsiny le zavatra ataonareo za zao vao omaly tena gaga mahita ny ao Antananarivo renivohitra misy an'ireo mpanolontsain'ireo resiny maro anisa nefa ny mpanohitra maro anisa ao misy team 25 ny Clémence Ranirina sy ny MMM moa milaza fa tsy RD tsony kanefa ny mandeha ny tsangatanana zay ny lazako hoe sao de karazana komma fotsiny ary ty resaka fanoherana ty fa tsy manana an'izay ataontsika hoe solidarité zay ny mpanohitra ka mampatonga anareo fanoherana marifo androany manoloana ny reto fanjakana reto zavatra efa nisy fionana zay samy mpanohitra zany zay hoe samy manana objectif aloha kanefa misy objectif commun io fanarahana io indrindra zao raisina fotsiny zao ty resaka mikasika ninina ny zavatra samy kendreny satria mety samy mana ny candidatny ireo zay ananany obédience ohatran'izay samy manana reo fa misy zavatra hitambarany zay zao ny zavatra ny fanionanay zay fanaraka zay fa hitambatra anohitra amity resaka fisakasakana ty atoato zany mety isy fanambarana iraisana misy fanambarana iraisana zany atoato anoherana iny io ka satria tsy mety io na de ny communauté internationale moa fa mahalala fa tsy mety le izy vo zay eto ve hiaran'zany zay tsy alala zay nanterakira koa ny tsy hay andy zavatra zay zany de fa irahanay zay mpanohitra maro samy manany zavatra ataony raha fa manohitra se prononcer pour être candidat contre ny au pouvoir de mpanohitra ny zay ny anarany zay le izy ka nefa zay mpanohitra misy zavatra hitambaranay zavatra toeranay mety raha fanitranga zao ny candidat de misy collectif de candidat sanany nataonay tamin'ny fonizany latsaka tamin'ny Anne Rajoelina président Anne Rajoelina zay nanao forcine hoe andatsaka nefa fatara ny fametrahany dossier tamin'ny ACC tara 2 jours zay vilatsaka dia tamin'izay ao nandray initiative mihitsy namory ny namana ny candidat rehetra collectif de candidat ny anarany de hoe tsika ekentsika ve zavatra ohatrany io tsy lekiny be sy ny maro le izy de nitoerinay hatrany am'le CES am'le solony ACC dia rava le izy tsy nekely izy tamin'io mpifilohan'ny transition de tsy nekely zavatra ohatran'izay zany zavatra misy raisanay zany zay opposant zay eo amin'ny opposition
de misy zavatra irezanay na samihafa misy samihafany azy. Ohatra faharoa raisiko satria anao anisan'ny doyen amin'ny teny miram-pirenena maninona zao ny tsy alainareo ny toeran'ny filohan'ny mpanohitra lay filoha lefitra foafito eo anivony zany anteny miram-pirenena zany hatramin'ny androany io ifarana ihany le mandat tsy alainareo le izy nareo ihany koa nge afaka mitory raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy le ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana zao fa maninona nareo tsy mitory zany nefa ny ao anatin'ny lalàna zany zavatra alainay io raha azo raha ohatra ka tsy manohitra ny namanay mpanohitra sasany satria misy député koa ny team ao fa nahaganga mametraka question misy aho maninona moa ny team raha nakan'io sa ny andreny ravalomanana atao volohany inona ty izy volohany opposition zay vo azo atao tokony nanolotr'olona izy natao ao zay zany ny tokony hisy anjareo ny toeran'io anjareo satria reo mpanohitra hatram'izay anjareo ny toerana fa mahagaga napetraka nyreo fotsiny am'izao le toerana manahirana l'izy hoe alohana fifidianana tsy mahavita karazana organisation akory ianareo fanoherana zany zay satria n'olona zany miandry an'le hoe bloc mihitsiny za tamreny mbola tsy mpanohitra tamreny satria GPR zany hoe centriste ka tsy azo atao mpanohitra fa raha za zao dia mpanohitra nkitiny aho zao tsy misy zavatra tahorako ka tsy zaho no nolotra ny aiko ao moa fa raha misy mpanolotra aho hoe ndao fa anao ny atolotra kengenako seziko seza video na mbola imbola la sisa tsy mampanino zay imbola la sisa ary de tsy mampanino ihany natrany amin'ny antemerandolona ihany koa zany mampametra-pantanina io zao ny filohan'ny MMM milaza fa tsy miaraka amin'ny fitondrana intsony mba tsy hitenena misy azy hoe efa manohitra amin'ny fitondrana maninona ny tsy alainy zay hoe chef d'opposition amin'ny Sénat zay zay no mahavarina anay hoe so de mba lalaovinareo fotsiny ary zay vahoaka reto raha ohatra ka tsorona zany le izy io moko miankina amin'ny mpitondra koa le izy raha fa tsy tia anindry izy ina moa ny azonao atao ina moa zavatra fandikan-dalàna tsy ataondreo am'izao fotoana zao tsy misy maika zavatra ohatran'izany ve laha mahatsara misy ny farany sisa azo iverina ve nisina zay ataontsika hoe candidat unique ho an'ny opposition zay raha ho avy ny fifidianana sa ho tio tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo hatrany amin'ny 36 candidat ndray isika ao anatin'ity fifidianana folom-pirenena manaraka ho avy ty ny faniriko aloha de hoe tokony isy zany raha tena andresy nefa samy manany ampony rehetra tsirairay tsisy anomezantsiny azy zany tsisy anomezantsiny ny sasany zany le olona tsy anohana candidat anankiray fa arahany amin'ny deuxième tour ka raha raiky aminay zany no ao mino afa ho lany deuxième tour ho alany amin'ny deuxième tour le candidat anankiray satria toan'ny mpanohitra rehetra ao anatin'ilay hevitra indray ianareo anatin'ny miavatory sy ny solomamboaka miaraka amin'ny randrena solony aiko sy teny ve androany ianareo ve mitaky ny anaovana ny fifidianana amin'io daty efa ny proposeny siny 9 novembre sy 20 décembre io sa mitaky ny sina fifampidiniana politika eto Madagasikara zavatra takinay tsy mitaky ny morana amin'ny fifidianana zay fa sa zay na androany azy izy fifidianana maika ve amin'ny 9 zany fa ny mpitondra moa mbola tsy namoaka décret momba an'izy io validé an'izy io tsy maintsy misy décret zany aby eny mahatonga anaka hoe tena iroso marina vereo sa matahotra miazoazo fa raha tena iroso marina reo dia tonga de nataony validena io le daty io fa dio de tsy haiko inona ny antony ka ny zavatra tadiavinay tsy anamorana ny mihitsy satria fa sahirana ny vohokany zao sasany mitady maniry atao transition itadiavana porte de sortie satria mbola tsy mahatoko tena raha am'ty taona ty zany nisiany fifidianana fa miahiahy sao de tsy ho lanyndray mitady porte de sortie zany indrindra fa ndre matohan'ny rajoel tady porte de sortie izy io
any matoany raha tsy hoe ny fitondrana ihany ko ve mitaky tejamita tady an'izany mihitsy ary zany ny anaovan'io sakasakany io ivoli amboleny i transition. Inona ny antoka ahafahanao miteny an'izany mba tsy ho karazana raha olona tena vonona marina izy de tokony navelany malalaka ny olona iteny amoro olona ilaina ane famoroan'olona na de ataontsika hoe ilaina kosa ny formalité hoe mangataka fa alalana tsorana zany aminay zany tsorana fa ty le fisakasakanana ty zany midika io hoe atosika hisy rotaka dia anaovana décréter ny état d'urgence de amizay anaovana transition alavalava azy na mino aho fa na misy zany hoe izy nenekeny zany fa izy no président an'io ao raha mbola ilatsaka izy raha misy zany de zay olona anao président amin'ny président io tsy olona tsy ilatsaka zay fa tsy juge parti tena afahafany azy satria amiko zany izy mihitsy ny tiamboly an'io ny transition zay ne raha nietretrinay andao anao accord politique tsy ilana concertation nationale zany accord politique efa fantatra hoe izy aby ny opposition atokany ny opposition atokany ny eo amin'ny fitondrana iza zany zao ohatra ny afaka mandray anjara amizay accord politique zay fa raha ny parti politique eto amitsika ho telonjato eo tsy ho sahirana nareo le accord sady nzay matanjaka ihany no afaka amresaka eto sy manambola ihany le accord politique tsy mampatindra ani raha zany aza no atao hoe tsy azonzay hoe manambola fa misy ataontsika hoe zavatra officiellement zao l'opposition de fantatra fantatra ao ny RDM ao ny film ao ny ina tisy ny panorama zany hoe groupe de 5 ny andromako io zany de zahay aty zay lera fa tsy lera fotsiny anay izy fa tsy serena tsony mako fa lera io efa lera zany lera izahay fa lera zao amizao fotoana zao ka donc zany zay lera zany anisany zany de mitokana koa zareo am pouvoir dia natabatra boribory de miady hevitra inona ny tokony maromaritra iraisana tokony atao tiana ny antoka fa tsy efara amin'ny tetezamita ihany raha zany accord politique zany ka non tsy voatery andeha efara amin'ny tetezamita zay manko raha manao an'izany de atao hoe mitady toerana zay non pas question raha tsy maintsy ho avy am'izany moa ina ny olana fa le izy zany evitena am'izany dia ny accord politique le atao dia ovanany lalam-pifidianana zany hoe tsy ovana moa zany fa amandena ny lalam-pifidianana amandena zany io mba ho amandeha de avy eo dia menany assemblée nationale fotsiny sy any amy Sénat de pour ratification de valide l'izy ino no entina anovana ny élection dia tratratsika tsara izy zay na mois de mai atao zany début ny irahana iny de fa mbola tratra zay le izy ny zavatra misy mantsy ohatrany hoe vo tamin'ny alahady zao ny folo teo aloha ratsona mampianana hery fa ingo teto ny fandarana teto ary nanamafy mihitsy ny hoe tsy ny fifidianana mamaika fa manahoana aloha ny lalana makany misy ady hevitra ny lisy mpifidianana misy ady hevitra ny CNI misy ady hevitra ny ACC ka zay le hoe tokotany ny Olivier Kotovaza moa voamaly ny teny teto hoe diova aloha ny tokotany sy ny any ka so de zay aloha no mamaika sa hoe tontolo hafa misy ty le accord politique ty nareo zany hoe tsy miombina zay tous jamais mena Rome le anaovana ny accord politique ane mba tsy lazandreo fa hoe mitady toerana zay izy ihany mipetraka eo fa le accord politique avao de diovina azavaina mihitsy ny règle de jeu to mazava de ny amendement ny code électoral avy eo mikasika CNI zany zay ny le izy fa tsy hoe andao fa anao transition be fatany amizao ny anay zany hoe raha izay moa ny tadiavindreo anao transition bon tsy problème zany raha zany koa no tadiavina nefa transition tsy hanemotra ny fifidianana de na miara mijery ny mitantana ny fifidianana zany zay anakany reny aloha de mitana ny fifidianana fa tsy resaka transition zany transition zany mitaky zavatra maro
mazava tsara mihitsy n'lay hevitra tiana forosina mantsy ho anatin'ilay zavamisy farany a tsy azotsika hitovirana na tiana na tsy tiana ny zavamisy eto Madagasikara dia ilay ataontsika hoe fanatanterahana ny fifitianana. Ny voalohany ny vola ahafahana manao an'izany, ny faharoa ny resaka mpamatsy vola na ireo PDF zay nanampy antsika aloha raha mitantara jerena hatramin'izay amin'izay ataontsika hoe famatsiana ny fifitianan'izay a mbola tsy sahirana aloha tsika raha ny basket front zany jerentsika nareo raha teo ihany koa rehefa nandany ny LFI tena maivana dia maivana tsy ahafahana manao fifitiana premier tour akory ny sorabola zay nisorata amin'ny fanjakana ho an'ny CNI ka nahatonga ny CNI ary nangataka sy namidevy tany amin'ireo PDF ireo zay niteraka adevitra ihany koa teto Madagasikara teto zay contexte rehetrarehetra zay Andriamatoa voninahitry Jean Eugène ahoana no ahafahana mamanja zany zavatra zany mba tsy isinina ataontsika hoe fanemorana indray zany fifitianana eto Madagasikara eto. Io voalohany indrindra miankina amin'ny fanjakana fisiam-bola sy fisiam-bola io. Raha ny fahalalako azy ireo moa milaza fa hoe mbola misy laps de temps zay moa filazan'zareo azy ny karakarana zany vola zany bon raha mba soa raha mba tsara raha mahita vola anaovana an'io zany raha mba tsara fa de zaho mino fa mbola sorabola ihany no ampandaninanay en mois de mai io sorabola aiza ny ahitana vola eo io tsisy ahitana vola eo satria raha ohatra zao izy ataontsika hoe anao dido izy tsy alaraka ny raha ny fipetra mba nindraisy ny communauté internationale io dia azo manantena vizy fa azo am'le hoe basket fond maika midy ny lakile midy ny robinet de asa ina no ataony zany zavatra tokony fanomanana hatramin'izay zany fa tsy mieritreritra hoe antany ny mpamatsy vola fa anantena ny mpamatsy vola zavatra tokony faneritreretina zany zavatra zany. Ny farany sisa io misy an'io le dinika politika zay eritreretina fifikana ho atao ny volana mesy ny trony io sa andray anjara am'izay ve nareo sa tsy efa sody mba efa io ihany koa le akora politika ohatra? Andray anjara am'izany zahay satria efa nanao ny didinay zay lera fa nanao ny didinay niona tamin'ny FFKM de hoe satria ny anay tamin'izay tsy nitaky transition fa nitaky kosa ny akora politika zay io zay tsy mitaky transition hoe gouvernement d'union nationale tsy mitaky an'izany zay fa ny akora politika ny tadiavinay zay ny tadiavinay ka raha ohatra ka anao an'izay ry zareo de satria hitako hoe ela loatra le fanaovany an'izay zavatra zay ela procédure be loatra ny zareo zay vao tonga am'izay dia midika zany fa izy transition zany satria tsy hatratra tsy résoudre ny problème io ao ny fotoana anaovana an'izay ao ny fitaovana hoe ekeny fanjakana ve ny zavatra tapaka ao ekeny ve zay ny problème. Mazava tsara mihitsy eny ary zay ny tontolo politika tsy maintsy resantsika tsy maintsy resana ihany raha mbaba ny mahakasika ny vahoaka Andriamatoa Solomamboka satria sahirana ny vahoaka androany ary mba tsy ilazantsika hoe tena mafy ianao zao miresaka tongolo zany ianao ary Solombavam-bahoaka mitaraina amin'ny vidina tongolo amin'ny vatanao mba manahoany ireo vahoaka tsotra sady Solombavam-bahoaka tsy miasa tsy aniasa ao anatin'ilay zavatra misy inona mba everinao fa mety anjara birikina Solombavam-bahoaka ihany koa manoloana an'izany satria ho avy io ny session budgétaire ray mba ahafahanareo manitsy an'izany zavatra zany sy mba ahafahana zany mamerina amin'loha ny lofa na ny mihinam-bary intelo azy ty efa inondreo misy aza indray mampalahelo le misy eto amin'ny firenena. Voalohany indrindra moa fanafodiny de fanovana ny toy fitondrana zay le izy zay ny fanafodiny fa raha hoe anantena fanafody amin'ny fanaovana an'io le loi rectificative io tsisy fanafodiny io satria ty loi initiale ty aza moa natao hoe zao ny ratifienay ka izy sorabola fotsiny fitahina zay tsisy vola tsony ao amin'ny trésor sorabola fotsiny zany io matoa miaritra am'izao resaka ataontsika hoe tsy fandoavana ny avantagenay zao be ny avantagen'olona tsy voaloha na ny resaka ataontsika hoe prestation nataon'olona ny service nataon'olona aza
tsy voaloha am'zao fotoana zao tout est suspendu de hoe alefa any amin'ny social ny vola dikan'izany le vola fa eo ny misy déontologie ny fandaniam-bola zavatra lanina anaovana atokana anaovana an'izao ve de alefanao any amin'ny tsizy manina raha nataotao zany hoe tia ny anaovana social de lanina eo na iverina rehefa hoe tsisy vola eo lanina io fa lany nreto zay voafindranao any amin'ny azonao atao koa no mamindra ny zavatra amin'ny rubrique fa hoe zao ny anaovana azy raisinao initiativenao samy reny fa tsy mba mandeha any amin'ny assemblée na mba niandra ny loi rectificative tokony zany resaka social zany volandray fitondrana anao de fa tokony nieritreretinao lozandrano mahazo atsika ty tsy nisy zavatra tsy nisy fitondrana tsisy fitondrana tsisy dikany mihoatra ny ty fitondrana fotaka indrindra hatram'izay nampisy fitondrana tejena de teo azy ry ravalimanana zany napikaikaiky avoaka nisy namana fa tsy sakafon'olona misy any teo ry président Rajoelina ina mono mba hoe tena nampitarain'olona izy aza nanazany démocratie tsy nampigadragadra olona azo nataony anao didilany no nampigadragadra reny député reny reny salan'ny fataon'ny sasany taloha fa tsy nanao an'izany izy tsy nanao zany kosa sasany mibe mpifatany amin'ny fitokanana ny rokady sy namany ngaro nanao an'io defa tsisy na ray azy reny mba nitokanany na ray tsisy tsy hitako koa lana efa projet fa taloha aby efa projet fa amin'ny ankoro aby le izy iny no vitaina de zay zary ny andreo lalana atao androy zao iny androy iny reny 13 fort de fin sy raha ihany no vita ina ty remblement atreo ne fa ankoatrin'izay tsisy nefa hoe izy tsy latsaky izy raha tsy vita n'io lalany reny 13 io tsy anao politika tsy anao politika tsony dikan'izany tsy latsaka tsony zay tsy manao politika ka tsy manao politika ne mba azoana fitondrana ianao refa anao tsisy anao politika tsony de tsy latsaka tsony ianao zany zay le izy nefa mbola sa milatsaka izy io sa ilatsaka n'izy io sa ilatsaka izy io ka araka zany ve député voninahitsy Jean ve tena tsy misy fanantenana tsony ve zany vahoaka androany ianao milaza hoe mifanafodiny io dia ny fanovana le fitondrana ihany ka le fividianana ary ty tsaina isy na tsisy raha isy ihany amin'ny farany taona mino ve anao fa mbola aritra hatramin'ny farany taona zao fahorim-bahoaka zao to miankina mivoaka tsirairay io mankina mivoaka tsirairay koa io amin'ny olona zany fa tsy mety hoe andeha fampananao varomasaka mandalo nefa anao mifafa mikiony lany izy mifafa mikiony ray anao tiany politika tena ratsy mihitsy politika ampahantra ny gasy mihitsy de tonga ny fividianana de vidina satria aleo maty amaray aleo maty amaray toy zay maty androany zay ny le izy de vidina le voaka de ora andatsabato azy fangalara ty raha vo tsisy zavatra miova io resaka momba ny lala mpifidianana sy namany aby io lazako anao fa tsisy zavatra manjary eto ary tsy maintsy sisy na poste électoral na alohan'ny alohan'ny élection na orina élection dia tsy maintsy isy orotaka satria n'olona fa tsy évitable tsony ny explosion sociale raha am'zao fiainan'olona am'zao fotoana zao mijalany n'olona am'zao fotoana zao ny tsy fandripalemana vonin'olona tsisy zany hoe sécurité zany voaka tsisy ny zavatra ataon'olona mivolany tsisy ahoana moa nisy ny sécurité publique kibone ranona mandehandeha ny saina very ny saina manosika anao zavatra tsy manjary farana ny sasany fa misy omana fa misy mivarotrana karaka fa misy mivarotrana zaza any amin'ny tany ikongo zavatra misy zany tany zay
tamin'izay sy président sy teny nandeha tany naalala ny fitarainam-bahoaka tany nisy tokoa io zavatra io fa raha tia nientsika fotsiny any Brunel ry zareo fa zavatra marina ny resahan'ny Brunel président Brunel zavatra marina fa tsy hoe tsy marina zany zao anatin'ny miavatory Brunel tafiditra ao anatin'ny solomboka miaraka aminareo zany lasavitra andreo fa tafiditra izy anatiny izy ka isika manao anareo eny ary marana ny fandarantsika tompoko nazanonatra zany izy nefa mba misy fantenena kely sitratritraseratra ihany reto efa ela ihany tiako apetraka izy ity fa adiniko foana fararotiko androany ianao hitako diny tadiny andrimatoa solomboka ny Madagasikara rehefa tena mijeritsika ny tamtara asa efa manda fandimina ngamba zao io mahasombambokanao io inona kainy no ataontsika hoe tena fampanantenana ataonao an'le vahoaka mpifidy anao tsy ny mora feno any fa taloha ianao taria mainty rano inona izay le ataontsika hoe fampanantenana na hoe inona ny ataontsika hoe asa tsy iny tamin'ny vahoaka ngamba nafahanao voafidy solombavam-bahoaka foana zany indimy mifanesy ary nisy fotoana moa nareo mivady aza samy solombavam-bahoaka mihitsy zaho tsy mampanantena vahoaka zavatra tsy ho vitako fa ny zavatra vitako no azoko atao fa fampafantarako amin'ny vahoaka fa zaho ny tsy exécutif fa législatif ka ny asako dia tondra ny fitarainareo ny asako dia raha misy raha mampalahelo anareo dia zaho manjary zaho mihitsy ny miady ny exécutif any toerana amin'ny zavatra ataony vonandroany alohany andehanako aty io zao dia misy maramila zaza ny raha ny ray aman-dreny bakany hitondra vola ho an'ny zanany reo mianatra ao mora feno be amin'ny masera vola 1 million dia ny ravany maramila fotsiny akaiky any mora feno be eo nalainy karatra nalainy vola 1 million dia farany naveriny amin'ny avao karatra vola 1 million dia niresaka tamin'ny lieutenant amin'ny fiendry zareo hoe zao ny ataony maramila anao monsieur mon lieutenant dia andraso rehefa tonga reo dia tonga dia ampandianao aty io olo zany nandeha tany le olona rehefa tonga tao le olona dia hoe io mihitsy le olona nandravana ka naka n'le vola dia raha nanontaniako izy nanontaniako izy moaly dia hoe tsy marina fa nisy civil teo fa mpanginan-jaza eny maramila any aminay any ary lasa fiteny le izy ohatra mihitsy oabolana mihitsy aleo tojo zany fanena amin'ny dahalo mahazo ifanamboarana zay fanena amin'ny maramila dia tena resaka fandravana mihitsy mandrava kabokabohina ila dia mpitaorina poto rehefa tsy mamoaka vola ka miresaka miaramila ianao précision kely tafika sa gendarme tafika zany zay zany aleono tsisy variny dia fasan'io tafika io aminay agny raha ohatra ka zany ny fomba ataony dia izavatra ohatran'izany tsy zany ihany zava-misy dia niteny amin'le lieutenant je me lave le main zao hatramin'izay aho ianao tompona andraikitra ndresahako fa tsy tonga dia miresaka ty aho ianao ny tompona andraikitra ndresahako ka raha io ianao mihitsy zany maniraka n'ireo olona reo amin'ny fitaraina aby atao mora feno be ato anao mihitsy maniraka n'ireo olona reo ka tsy mendrika ianao aho ny mbola hitondra ny maramila eto tsy mendrika ianao dia milaza aminao za tsy tiako zany nitoritory zany amin'le be ty zany tsy fanaoko zany fa mananatra aloha zay le izy zany dia bon zay mako le izy ka zay dia bon teneniko amin'le be anymoron-davany zao ny zavatra ataon'io ka tsy mila hipetrahany io tsony zay aleo tao izy manana soa zany ve ny solomam-bahoaka soro io fa tsy mety aminay tsy mety anay isoro manana ny zo am'zany aho azony sorony raha tsy izy koa ngamba no miaro n'olona tsy manjary satria tsy fataoko zany zavatra ohatran'izay miaro aleoko alana andrina toy zay anam-bahoaka ary zay ny zavatra itiavan'olona miaro n'le malemy miaro ny vahoaka zay mahavoafidy aho tsy misy zavatra vitako le ina moa ny avitako zavatra raha tsy hoe raha mboe fa tsy tire CLD ty mba aparitako fa ny député voninahitra ve tsy mba isandron'le solomam-bahoaka
mizarako veta savony Tsy manam-bola fa manao asa sosialy sy ny ady tsy manao zany aho tsy manam-bola aho anaovako an'izany ka vo io ary anao teny hoe 25 millions solika sy ny karama aiza moa ny avitako an'izany vola anatin'ny foyer aza le lanin'ny volako tsy vitako zany fa zaho zany za zany zavatra ohatran'izany tiavam-bahoaka voalohany tsy karazany tsy olo-mavahoaka tia torotoro fonctionnel aho ty fa mananatra maharay aman-dreny ahy mananatra le fonctionnaire aza atao zao fa tsy mety raha misy zavatra nalainareo tamin'olona mba avereno mampalahelo olona zany nitiavan'olona zany fa raha mifanaovako zavatra zany fanjakana no afaka manao zany fa tsy zaho fa zaho mitaraina amin'ny fanjakana zao ny zavatra ilaina eo de raha satria lany ahatra amizay seka amin'ny tokony RPSD foana nalany aho fa tsy ny tokony fanjakana ka za zao defa karazana efa manomana ny relève koa zao am'izao fotoana zao manomana zao isolo aho fa tenena hoe amin'ny malaraka eo hoe tsy rotsaka efa tsy anao tsony aho fa zavatra hafa angamba mba ataoko mety malina anao ve mba hoe asa mba mirotsaka anifota ndray mba be ny tanàna ohatra na sala am'zany sa hoe hiakatra ambonimbony za koa fa be aho fa tsy mahavita oalaoala koa fa ohatra hoe zaho hoe mbo andao fa fidina sénateur nao tendrena sénateur raha mba lany ny olona toananay de mangataka aminazy mba lefaso mba hipetrapetraka koa mba loolona zany mba nendrika anaka fa mba mahalala onona tsy tiako zany hoe resy zany mako mba tsy hoe zaho mana hoe ho resy raha mbola za aloha mbola tsy teraka ny isolo handresy ahy raha azoko lazaina mihitsy zany satria telo mandat za tamainty rano ray mandat tamora feny be tamin'ny 77 de tamin'ny ti anyverina mora feny mihitsy satria za originaire mora feny be de liverina amin'ny tany koa zany zay nanaovako zany tamin'ity ka sety fa amin'ny manaraka ty angamba mba fa ampeky zay fa tsy mba malala onona teny amin'ny zavatra rehetra fa mba mikarakara fa inona ty izy lalao zafy am'izay koa zavokely sy ny zavokely sy ary mahafinaritra zay tiky zay satria misy karazan'olona ihany koa tsy mety maka an'izay retraite politique zay eto Madagasikara tantara moa resatsika fa tsy hoe manendrika olotsika raha ny république voalohany no maka ty tapitra ny fotoanantsika andre matoso no mahoaka ny Madagasikara mankasiraka anao nanaky nasain'ny fandarana mba misy afatra ary amaranantsika azy toko de misaotra indrindra tompoko fanasarahanareo nay teto ny afatra moa dia mbola manafatrafatra ihany aho misito ny tretry ny mpitondra mba mahaiza manao autocritique raha fa tsy mety le zavatra tokony atao de mba miamora fa manjary ananenina le izy satria araky ny teniko matetika raha tsy lany eo tsony anie ny tena sahirany manjary lasa itoy foana ny valifalo politika nefa zavatra tsy mba tiako zany valifalo politika zany de manjary tadiavinareo ny lavaka isitrihan'ny lohanareo raha tsy lany eo anareo satria ny zavatra ataonareo olona am'izao fotoana zao mety raha olona tsy olona tsy hoe tsy misaina fa le raha olona ataotsika hoe tsy mahay mandefitra de tsy handefitra ny zavatra ataonareo misy olona nieritreritra tsy ho lany eo moa nefa sarany raisiko zao exemplaire mihitsy le io président Iry Rajaonary Mampianina io de raha olona nanao ny zay fanahy ratsy nataony azo natao nampandany azy eo nefa tsy nanao an'izany izy iny izy tsy lany iny de na mipetraka izy na injanona iza moa zao no tsy mba mieritreritra ny hoe ny zavatra mba nataony mba mieritreritra ihany koa ny olona ane iny olona iny tsy nanenjika olona tamin'izy teo amin'ny fitondrana tsy nampigadragadra politika tamin'izy tamin'ny fitondrana zao am'izao fotoana zao reto zao ina ny zavatra tsy ataondreo misarika ampandrina sy ny namany raha fa amin'olona manohitrohitra andrao zavatra ohatran'izany ka tsy mety zavatra zay dinidino ihany ny zavatra atao saintsainy ny zavatra atao fa raha ianareo nanao bontolo anao forcine amin'ny zavatra efa tsy mety hoe avy alao ny olona alalaka amoro olona zay
zay lany eo ne lany zay ataon'andriamanitra eo ne tonga eo fa tsy hoe zay manao forcine ihany tsy maintsy tonga eo ka tonga koa ny fotoana anesoran'andriamanitra anareo de ho afaka any anareo zay izy mbola tsy haina izy ty fa aza manao saina ohatran'io fa tsy mety ka nareo voaka malagasy koa moa dia ampionareo zay amin'ny fiadivanay amin'ny zavatra tsy rariny ity fa tsy mety le izy de fa mamaiza mifidy am'izay koa manaraka fa tsy mety amemen'olo zavatra tsy misy dikany nefa anao bakeo mifafa mikionao batrisany dimy taona manaraka koa de maika zao ve iainatsika zao fa zay de ahoana ny mahazo atsika raha pitso fakapitso de misaotra nareo tompoko de misaotra ny mpiaino makasirika indrindra de matosony mahoaka ny madagasikara nanaiky nasaina teto anivon'ny fandarantsika tamin'ity ala ity topoka misaotra tompoko isaonantsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany mirako rambrary torimaso mamy ho antsika rehetra ary mametraka ny maratafa ho amin'ny manaraka indray to klasy topoavy veloma tompoko azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa amperahana amin'ny sardine Libérator ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérator, une liberté de saveur. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.